Hiresaka raharaham-pirenena mafanafana ao Madagasikara isika amin'izao fotoana izao. Tonga soa atao mifandarana izany foresanty Kanada indray ianao. Alohan'ny anomboantsika ny resadresaka dia mahafaly azy zany ny manolotra anao an'ity roman malaza dia malaza Le Parfum izay nosoratan'i Patrick Suskind ary tamin'ny andron'ny fahampanjaka zany tamin'ny 18e siècle dia zany Paris zany mbola tsy nandroso ohatran'ny amin'izao fotoana izao satria dia ville izay tena maloto ary tena hoe misy fofona maimbo mikorotana ny zavatra rehetrarehetra, ny olona zany tao anatin'ny tsy fahampiana tanteraka ary dia very fanambola velona zany ny akamaroan'ny vahoaka. Ka tao anatin'izany korotana rehetrarehetra zany no nisy ny tantaran'ity lehilahy iray atao hoe Jean-Baptiste Grenouille. Teraka tao anatin'ny fotoana sarotra dia sarotra mihitsy zany izy satria ny reniny zany dia mpivarotra trondro ary dia miaina foana zany ao anatin'ny ataontsika hoe fofotrondro. Ny ville koa zany miaina ao anatin'ny fofona. Dia io ramatoa io zany tamin'izany andro zany dia rehefa bevoka izy zany dia teraka dia vonoiny zany ny zanany satria tsy hitany zany hoe inona no amelomany azy satria mahatra dia mahatra izy zany. Dia vonoiny zany ilay zanany dia alefany miaraka amin'ny trondro izany le hoe trondro avy nitapatapahana zany dia alefany any anatin'ny fako miaraka amin'ny rano maloto sy ny trondro. Zanany efatra zany nataony ohatran'izay daholo. Dia ny zanany fahadimy zany dia ity hoe Jean-Baptiste Grenouille ity zany. Ka io Jean-Baptiste Grenouille io zany dia lehilahy ataontsika hoe tena mahery vitana zany satria novonoiny zany ilay zanany kanefa tsy maty. Zany hoe tapahany zany ilay fotrany dia alefany zany miaraka any amin'ny trondro dia tsy maty zany i Jean-Baptiste Grenouille fa enin'olona zany hoe nitomany ilay zaza zany dia nitsiponin'olona zany tao anatin'ilay trondro sy ilay fako sy ny fofona zany dia rehefa natao zany ny fanadihadiana dia hita fa ilay ramatoa mpivarotra trondro zany no niteraka azy. Dia tamin'izany moa zany dia nahatona zany ilay ramatoa dia novonoina. Rehefa avy eo zany ity Jean-Baptiste Grenouille ity, Grenouille moa zany no tena hoe fiantsoana azy zany. Dia nalefa zany izy tany amin'ireny hoe renin-jaza tamin'izany atao hoe norisy moa zany ny anarany dia iny zany no manome ny nonony zany an'ireo ankizy izay hoe aterina ho aminy ankizy tsy manana ray aman-dreny zany dia ny ville zany no manome karazana karama kely zany ho an'ilay vehivavy zany noho izay hoe servisy omeny izay. Dia rehefa naterina tany amin'ilay norisy zany ilay zaza dia tsy tian'ilay norisy zany satria rehefa minono izy zany dia tena ohatrany hoe mananina be zany, mitsetsitra be loatra an'ilay nono zany, tena misy force be mihitsy zany ny hitsetsefany an'ilay nono. Dia ozy izy le norisy zany hoe tsy afaka mitazona an'ity zaza ity fa mandany ny enerziako satria zaza tokony hoe zaza anankiroa mihitsy zany no nitadiavina. Dia tamin'izay moa zany dia hoe satria ilay lehiben'ny paroasy mopera zany no hoe nanakina azy tany amin'ilay norisy dia nalain'ilay mopera zany ilay zaza rehefa hoe nailiky ny norisy zany. Dia ny mopera moa zany nanao izay afany zany ny namelomany azy tao hoe anitadiavany biberon le zaza ohatr'izay zany. Dia rehefa avy eo nalefany ihany koa zany tany amina olona izay
hoe mpitazona orphelinat zany a de tao indray zany a nahilikiliky ny ankizy tao koa zany a ilay grenouille satria ohatrany hoe zaza malahelo, ohatrany hoe zaza tsy mba misy zavatra manintona mihitsy zany any aminy, tsy sady izy tsy tsara tarehy no tsy tsara bika zany a, no tsy misy expression, tsy de tena mahay miteny, tsy de tena intelligent, de nahilikiliky ny ankizy tao zany a de lasa indray zany a hoe nivoaka tao izy zany de rehefa lehibebe moa izy zany de nitady asa, ohatraohatran'izay zany a ny hoe fandehan'ny tantara, zany hoe olona voahilika foana zany a nandritry ny androm-piainany. Ka ny karakteristika an'io grenouille io zany a de ny hoe izy zany a olona tena tsisy fofona, izany hoe eo amin'ny maha olombelona zany a dia misy izay ataontsika hoe fofona izay hoe mampifanitona ny olombelona izany. Misy ny fitenenana hoe ce qui maîtrise son nez maîtrise les hommes. Izy zany a tsisy fofona mihitsy, de sady a olona tsisy expression, sady a olona tsy de mahay miteny firy ary tsy de misy intelligence firy. Ka amin'ny fiainana zany a matetika zany reo karazan'olona ohatraohatran'izay zany a dia ilay olona ataontsika hoe tsy manintona mihitsy a ary tsy misy olona mba mipropôzy azy a hoe zay zavatra mety mahasoa zany e. Ny talenta ananany zany a de ny orony, izany hoe izy zany a mandre fofona izay tsy fahenin'olombelona, izany hoe zay mantsy zany le atao hoe hyperosmie, zany hoe izy zany a na dia ataontsika hoe zany hoe olona ery alavitra ery de henony ny fofony zany, ary fantany daholo ny karakteristika ny fofon'ny olombelona rehetra zany a izay manodidina azy. Ny alina moa zany manana an'izay karazana dent zay zany a, ny amboadia na ny lo zany, araky ny recherche zany, fa ny olombelona zany a vitsy de vitsy a ny hoe manana an'izay karazana talenta izay. De rehefa nandeha ny fotoana zany a de lasa izy zany a nanao an'ilay hoe niasa zany izy a tamina parfumerie, de tao izy zany a no nanana n'ilay hoe karazana traikefa zany a amin'ny hoe famoronana parfum na ny ranomanitra izany, de fantany daholo zany hoe ahoana ny fomba fanamboarana an'ilay ranomanitra, fantany daholo ny karakteristika n'ireo ranomanitra tsirairay ireo satria ny dent ananany zany a de ny fofona. Nandeha zany ny fotoana de mba te hamorona ihany koa zany izy ny ranomanitra izay hoe ho azy zany, satria teo zany izy a na andeha hikody vehivavy tsy hainy, ary izy koa tsy manintona raha teony vehivavy, kanefa izy zany a noho ilay orona zany dia maheno ny fofon'ilay vehivavy izy zany, ary tena misarika azy tanteraka zany a ny vehivavy, kanefa izy a tsy de mahay miteny, tsy de mahay mikody vehivavy. Hitanareo amin'izany zany a ilay hoe handicap sy ilay hoe mba hoe fitiavana ny mba te hanana ny zavatra izay mba ananan'olona, te hanana ny pouvoir izay mba pouvoir ananan'ny olona, kanefa tsy afaka, fa ny talenta sy mba ananany zany a de ilay hoe fahenoana ny fofon'ny olona amin'ny olona. Nisy zany a vehivavy izay nanaitra azy zany a ny fofona mamerovero ny ranomanitra tany amin'io vehivavy io, izany hoe vehivavy eo amin'ny eritrerony eo amin'ny 20 taona, tsara tarehy, tsara volo, tsara bika, ary tena hoe ilay vehivavy zany a mbola vierge. Io zany a no manintona andranamana zany, izay hoe karazana pureté ao amin'ilay vehivavy, kanefa izy tsy afaka mikaoty satria tsy manana n'inona any aminy zany. De ny zavatra nataony zany a de ny hoe rehefa maheno an'io fofona any amin'ilay vehivavy io zany izy a de vonono zany a ilay vehivavy
ary tena amin'ny akingana tanteraka mihitsy zany a no anaovana an'io zavatra io, zany hoe misy occasion zany a izay hoe tratrarany an'le vehivavy ohatra hoe mandeha eny akelakela-trano na ohatray ary tsy tratra mihitsy izy zany manao an'io zavatra io, de eo izy zany no afaka mamofona an'ilay vehivavy izay hoe maka plaisir zany amin'ny fanofonana an'le vehivavy a, de le vehivavy zany a rehefa avy eo a rehefa maty a de esoriny zany a ny volony, zany hoe esoriny amin'ny antsy zany dekapiteny a, de any amin'ny hoditra zany a esoriny koa ny hoditra de esoriny le tavitavikena amin'ile vehivavy zany, satria lay tavikena ao amin'ny olombelona zany iny no miconserve an'ilay hoe ataontsika hoe ranomanitra zany amin'ny olombelona, satria ny olombelona rehetrarehetra samy manana ny ranomanitra mifanandrify aminy satria arakarak'ilay chimie corporelle izany, de iny zany ireo akora iray hoe menaka avy any amin'le vehivavy zany a, iny zany no ataony basen'le parfum amboarina satria nahazo traikefa taria amin'ilay parfumier zany izy, de lay volon'le vehivavy zany a avy amin'iny koa zany no angalany koa zany a ampangotrahany daholo zany reo zavatra rehetrarehetra reo ny volon'le vehivavy, satria ny volo koa mitazona ihany koa zany ny fofona, de ilay hoe vehivavy vierge zany a signe de pureté izay hoe mba iriny zany a ny hoe hanana an'izay hoe pureté zay, satria izy zany de olona tsy nahazo fitiavana teo amin'ny fiainany a, olona voahilikilika nefa izy a mba teo tiavina, mba te hanana pouvoir ohatran'ny olona rehetrarehetra, mba te hiaina ohatran'ny olona rehetrarehetra, de zay zany a no ohatrany hoe nampiasany ny pouvoirany zany a izay hoe karazana manipulation ohatran'izay zany, maromaro zany a ny hoe tovovavy tao an-tanàna ny hoe maty amin'ny fomba feno abibiana sy mahagaga ohatr'izay kanefa de tsy fantatra hoe iza no manao azy zany, satria tena hainy mihitsy zany ny manafina an'izay zavatra rehetrarehetra zay, satria izy de olona tsisy fofona kanefa izy zany a mandre ny fofona, izany hoe izy zany no micontrôle ny olona manodidina azy, kanefa rehefa jerevan'ny olona zany izy ohatrany hoe olona tsinotsinona, ohatrany hoe olona tsisy ininona any aminy, tsisy zavatra manaitra, ary ohatrany hoe olona anjely izy zany a mivojerin'ny olona azy. Nandeha ny fotoana zany a de nisy zany a karazana tovovavy a izay mitovitovy taona, vierge tsara tarehy ao an-tanàna zany izay a hoe maty tamin'ny fomba feno abibiana ohatran'izay zany, nokarohana zany iza zany mety nanao an'ity ty zavatra rehetrarehetra ty, mbola tsy ampy fitaovana koa moa zany aloha tamin'izany andro zany a, tamin'ny hoe tena fikarohana zany, satria izy aloha zany a na de atao ara hoe zany hoe miditra ny trano izy zany a amin'ny alina ka andeha hamono an'le tovovavy a de tsisy fofona izy, zany hoe na ny alika zany a tsy afaka mivovo satria tsy mandre fofona, zay zany ny don nananany zany a teo amin'ny fiainany, ka de nampiasainy tamin'ny herin'ny ray manontolo izay karazana don zay zany a. Tamin'ny farany zany a nisy olona manany maizy azy olona manam-boninahitra teo an-tanàna zany a, nanana ny zanany vavy a izay hoe manana karakteristika ohatran'ireo vehivavy maty rehetra ireo zany, de hoe atahorako mafy de mafy ty zanako ty fa andeha hoentiko miala n'ty tanàna ty, de lasa zany lay rangahy nitondra n'ilay zanany vavy zany a nandeha niala ny tanàna zany fa hoe ambenako tsara mihitsy ny zanako vavy fa tena tsy fantatro ty zavatra miseho eto ty, nety ny lavitra zany ilay zanany vavy, no ilay hoe pouvoir ananan'ilay ranamana amin'ny resaka fofona zany a dia narahany zany a ilay a hoe trasin'ilay a zanak'ilay manam-boninahitra vehivavy zany a, de hitany ny tanàna nitondrady azy, ka anao ny anniversaire zany a ny
rainy tamin'io fotoana io de nanasa tovovavy maro, nanasa tanora maro zany izay hoe efa nieritreritra izy zany hoe niala an'ilay tanàna nisy an'ilay hoe karazana von'olona mahatsiravina zany de nieritreritra izy zany fa tena hoe milamina ny sainy zany. Rehefa tonga teo amin'le tanàna zany i Grenouille de niodiody teo izy zany de hitany ny trasin'ilay tovovavy zany de izy tsisy fofona ary tsy misy expression, tsisy zavatra mihitsy zany hoe ahafantarana azy. Rehefa tonga zany ny alina de milalao moa zany ny hoe ny zanaky ny mpanan-karena de manao cache-cache et tout ça any amin'ny zaridaina zany de lasa izy zany niditra tao anatin'ilay zaridaina ny repérer an'ilay zanak'le rangahy. Rehefa avy eo zany de hoe tamin'ny alina zany kanefa io rangahy io zany ny lakile ny chambre ny zanany zany tena ataony eo akaikin'ny fatoriany zany hoe mba hiambenany hoe tsy misy olona zany afaka hiditra ao amin'ny chambre ny zanany zany. De rehefa nandeha ny fotoana zany de hoe le rangahy zany calme hoe efa tena ambenako tsara mihitsy ny zavatra rehetrarehetra, kanefa de tafiditra soamatsara tao anatin'io trano io i Grenouille ary dia tafiditra tao amin'ny chambre-n'le rangahy. Rehefa natory lay rangahy de nalainy ny lakile de nivoainy ny varavarana natorian'ilay zanany vavy dia vonoiny tamin'ny fomba feno abibiana sahala amin'ny tovovavy rehetra maty tao an-tanàna izany. Ny parfum vitany tamin'ireo tovovavy rehetra reo dia parfum tsy manam-paharoa ary parfum tena manitona de manitona mihitsy zany an'izay olona manao azy ary efa mba nandramany tamin'ny tenany koa. Rehefa mba ataony any amin'le amin'ny tenany zany le parfum de manimanitra ery izy de mitoditodika daholo ny olona de miarahaba azy de manajanaja azy ary dia sasany zany hoe mba afaka izy zany mitazona ny zanak'le olona sasany zany satria zavatra tsy afaka nataony mihitsy zany taloha fa olona voailikilika teo amin'ny fiarahamonina, olona izay hoe tsinotsinona zany teo amin'ny fiarahamonina. De mba te hanana ny hoe karazana pouvoir kely ananan'ny olona rehetra izy zany dia ilay ranomanitra vitany avy amin'ireo tovovavy novonoiny zany no ranomanitra izay hoe tena manana mihitsy zany ny hoe qualité amin'izany ataontsika hoe zany hoe séduction izany. Rehefa nandeha zany ny fotoana maty zany ny zanak'ilay manam-boninahitra teo zany ny savoritaka zany ny ray tanàna ny manam-pahefana rehetrarehetra hitady hoe iza zany no namono an'io zanany vavy eo zany fa tena misy zavatra tsy mazava mihitsy eto amin'ity tanàna ty de nijerevana daholo zany natao enquête daholo ny olona rehetrarehetra de nanana tsindrimandry zany ilay raim-pianakaviana tsy matoko ty ranamany ty ozy izy satria io mantsy zany misy efa olona koa manana karazana don zany amin'ny resaka tsindrimandry. Nisy zavatra zany ohatrany nahitany fa ity ranamany ty tsy matoko lolo ozy izy de hitany tamin'ny nofony ihany koa zany ny hoe namonoany lay ranamana an'ilay zanany vavy. De io zavatra io zany nolazainy tany amin'ny manam-pahefana hoe ataovy enquête ty ranamany ty fa tsy matoko lolo mihitsy fa io no namono ny zanako. Tamin'izany andro zany moa zany lay enquête zany tena mahery vaika mihitsy zany le ampijaliana le olona atona kapohana asitrika anaty rano izany mba hiteniny marina kanefa de tsy niteniny marina mihitsy zany Grenouille tamin'io fa nilaza fa tsy izaho no namono ny zanak'ilay rangahy ka tsy misy koa moa zany hoe inona le proof mazava kanefa ilay rangahy zany tao anatin'ny intuition zany de hoe io no namono ny zanako satria rehefa ataony koa ny tombatombana zany ohatra olona tsy fatapatatra ohatra ny olona hafahafa tapaka zany fa andeha ho tapahan-doha zany i Grenouille.
tamin'izay fotoana izay zany a dia vory daholo ny ray tanàna moa zany a rehefa misy ny hoe fanapahan-doha zany a amin'ny le fotoana ohatran'ireny zany a dia vory daholo tena eo mihitsy ny mpamonoana tena eo mihitsy ny mpamonoana fa vonoy teo aby zany londohan'ny mpisorona rehetrarehetra ny olona ray tanàna dia efa nampiakariny ery ambony zany izy a fa ho vonoina ho tapahan-doha netiny tany aminy foana zany ilay parfum izay hoe namboariny zany satria io zany tena hoe misarika olona maro mihitsy zany a rehefa manao an'io parfum io izy zany alohany hamonoana azy zany a dia navoaka n'ilay parfum zany a dia nararany nanodidina azy iny zany iny ny olona rehetrarehetra zany naheno an'le parfum fa tena lasa séduit daholo zany a ny olona rehetra hoe nanatrika teo zany dia somary aphrodisiaque koa zany le parfum iny fa lasa nanomboka nanala-kanjo daholo ny olona rehetrarehetra nifanoroka ka efa tsy nahatsiaro tena tsony zany a ny olona rehetrarehetra fa tao anatin'ny ataontsika fafinaretana tanteraka zany a ny olona rehetrarehetra nandefasany an'le parfum na ny olona saika hamono zany a dia lasa ihany koa zany a lasa séduit zany a voasarika tao anatin'ilay parfum dia na ny rain'le zaza maty zany tena mifona fa tena nanendrikendrika anao fa tena tsy anao mihitsy no namono ny zanako rehefa tena taony compte dia dia ny olona rehetra koa zany dia tsy izy mihitsy no namono an'ireo vehivavy rehetrarehetra reo tsy mariny zany tsy mariny zany dia afaka zany grenouille a dia lasa nandeha ny findran-tanàna zany a dia nanao ny fiainany namboatra ihany koa zany ny parfum izay entiny miséduire ny olona rehetrarehetra zany a manodidina azy dia nandeha zany moa ny fotoana tamin'io periode io maro dia maro zany ny olona ny tapahan-doha tamin'ny plasiny satria ireo olona ireo zany no rehefa natao ny ankety dia hoe mety itony olona itony satria tamin'le toerana niasany taloha zany tamin'le parfumerie taloha rehefa noadiadina zany a dia misy taolan'olona maro zany ao a dia misy volom-behivavy misy teo zany ray aminareo ato no namono an'ireo vehivavy rehetrarehetra reo iny fa nitapahan-doha ny lehilahy maromaro tao amin'ilay toeram-piasana zany izy mandeha tsara tsy misy olona mihitsy zany misoupçonné azy manao ny fiainany tsara izy zany dia ny fiafaran'ilay tantara zany dia ny hoe manitra loatra le rangahy nandeha zany izy tamin'ny toerana iray izay hoe taony naterahany tamin'le tsena fivarotana trondro tamin'izany andro zany dia manitra be izy zany tonga daholo zany ny olona rehetrarehetra andeha mofona zany an'ilay hoe parfum any aminy dia misy efa olona efa maro dia maro zany no andeha hiamofona azy sy andeha hitangorony eo aminy dia ny hafarany dia voatsindry ny olona tao izy dia maty tao anatin'izay hoe karazana émeute sy hoe resaka nitolomin'ny olona mihitsy izy zany satria manitra loatra dia teo izy zany no maty tsetsatsiaritra zany izay tantara izay tompoko lahy sy tompoko vavy entiko fotsiny zany hitantarana amintsika hoe raha ny zava-misy ao Madagasikara amin'izao fotoana izao dia maro ny olona ohatran'ny grenouille izany hoe ilay olona tsy nahazo fitiavana tamin'ny fiainany ilay olona teraka tao anatin'ny fahasarotana dia miezaka mafy izany mba hiexista mba hanana pouvoir ohatran'ny olona rehetrarehetra ka tsy mampaninana na mamono olona zany amonona olona io pouvoir pour exister io zany ohatran'ny olombelona rehetrarehetra dia samy mba teo tiavina samy mba te hanana ny maha-izy azy samy manana ny fanehoany an'izay hoe pouvoir izay misy mba manana te hanana pouvoir amin'ny fanaovana soa olona
misy nefany te hanana ny pouvoir ao anatin'ny hoe tsy mampaninina amotipotika olona na amono olona fa ny fantatro de tokony existe ao tokony hanana pouvoir aho entiko zany zay zavatra rehetrarehetra zay ilazana ny endrikendriky ny mpanao politika ao Madagasikara ankehitriny izany hoe olona te existe daholo izany ny akabeazany salamy grenouille maro de maro zany tsy eo amin'ny sehatra politika ihany fa na eo amin'ny fiarahamonina ny mpamaky trano ny mpamono olona dia ny akabeazany miaina tao anatin'ny fahasarotana izy dia mba teo sambatra ohatran'ny olona rehetra aina zany tsy isy dikany amin'intsony zay mba talenta kely any aminy zany dia ampiasainy mba azahoany an'izay hoe mba fahasambarana kely amin'ny maha-olombelona izay ny considération kely ny misy hohanina kely rehefa maro dia maro zany ny olona ohatran'ny grenouille dia aza manantena an'izay hoe karazana paix sociale zay satria mba samy mitady mikatsaka daholo ny mba apetipetiny fiainany rehetrarehetra ka rehefa ny fanjakana izany tsy mijery an'izay hoe isam-batan'olona zay tsy mijery ny qualité de vie ny tsirairay tsy mijery ny hoe inona moa zany mba tokony ihinana tony olona tony isan'andro rehefa tsy mijery mba tokony tafy tony olona tony rehefa tsy mijery mba tokony hipetraka amin'ny trano ohatran'ny olombelona rehetrarehetra tokony hijery hoe mba voatsabo ohatran'ny olombelona rehetrarehetra misotro rano madio mifoka rivotra madio rehefa tsy andray an-tanana an'izay ny mpanao politika fa faly fotsiny ny mangorona ny harena-pirenena ny vola tokony hiditra ny isam-batan'olona rehefa ny mpanao politika tsy mijery an'izay hoe inona moa zany ny asa mba tokony homena ny isam-batan'olona dia maro ny ohatran'ny grenouille ka aza gaga raha ohatra ka isaky ny ray minitra dia zay no hoeno ao amin'ny vaovao fa nisy ny namaky trano nisy ny namono olona tamin'ny fomba habibiana ohatran'izay fomba fiainan'ny grenouille zay ny fiainan'ny akamaroan'ny malagasy trafikenao me mahery ambavahomana ampomeritreritra rapitso ny fifidianana ka tsy idirako moa zany ny amin'ny hoe tokony atao fe sady tsy tokony atao ny fifidianana satria tsy anatin'ny pouvoir ko ny momban'izay zavatra zay fa ny iriko zany de ny hoe izay filolany eo zany dia mba ahay ijery ny vahoaka ary ahay itsimbona ny vahoaka satria efa maro dia maro zany ny tahaka ny grenouille de toy izany sy toy izay no azo atolotra anao an'io manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao veloma tompoko